Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Afatra maika ho an'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina rehetra momba ilay sekta antsoina hoe Mother God's Care. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Manao antsoavo aho ary miangavy antsika mpitondra fivavahana, antsika izay mpitarika fikambanana samihafa any am-piangonana any mba halefaso ao anatin'ny fikambanana sy ny fiangonana izay misy antsika ao izao horonan-tsary izao, mba hahafahantsika miaro ireo tanorantsika izay efa nivolavolaintsika sy nitezaintsika nandritra ny taona maro tsy ho lasa any amin'io sekta io. Ary raha manao an'izao ny tenako dia tsy hoe satria tsisy atao na manana fotoana, fa izany mihitsy no asan'ny mpitoro filazantsara. Raha miterinao ny Baiboly, ny apôstôly dia nandany fotoana mihitsy nampitandrina ny fiangonana, nanoratra epistily lava be mihitsy ny epistily izay nisoratandry Jaona mba entina hanambarana sy hampitandremana ny fiangonana eo anatrehan'ireo mpaminany sandoka izay natsoina izy ireo tamin'izany fotoana izany mihitsy hoe amboa. Ka fampitandremana ho anao zao vidéo zao satria fitiavana anao. Indraindray manko tsika varimbariana dia overitsika tahaka ny tsy misy izany zavatra resahan'izany na hoe tsy mahakasika anao. Raha tsy efa midona ao anatin'ny tokantranonao izay no voataitra, efa amin'izay fotoana izay efa tara loatra. Ny zanako anie raha mandeha mianatra Baiboly any, herintaona ny an'ny sasany tsy fantany akory manao an'izany, ilay zanany fa manafinafiny. Ary resahantsika rehefa avy eo izay hoe manafinafiny izay, izay mihitsy ny tena fomban'ilay izy. Ary izay ny maharatsy azy. Ka mampitandrina antsika ry havana, alefaso izao vidéo zao fa tsy hanenenanao mihitsy ary fanahin'olona maro no voambina ao anatin'izany. Ny zavatra voalohany aloha izay tiako hambara amintsika dia hoe iza moa ny tena cible izay tena tadiavin'izy ireo, ny tanora. Zay ny amin'ny ankapobeny ny tanora. Ary ireo tanora ireo dia ireo ilay tanora izay mafana fo ao anatin'ny fiangonantsika reny mihitsy. Satria ireny no mangetahita hianatra soratra masina. Ireny ilay mangetahita dia ireny ilay tena cible izay tadiaviny. Ary indraindray ilay mpitarika kely anatin'ny fiangonantsika any mihitsy dia alainy. Ireny rehefa avy eo mantsy afaka hitarika ihany koa ireo olona izay ao anatin'ilay fiangonana handeha hivavaka any amin'io fiangonana vaovao io. Fiangonana vaovao satria vao tsy ela akory izay no tonga tao Madagasikara. Ka izao vao manomboka izao mihitsy no mila mihetsika isika, mila mampitandrina ny fiangonana isika fa tsy mahazo matorotoroka miandry anazy efa hoe atanjaka be izay vao hihetsika fa efa tara loatra amin'izay fotoana izay. Io fikambanana io na hoe io fiangonana io, ilay nambarako tao hoe Mother God's Care no anarana any Madagasikara, dia tsy hoe ny kristianina na ny fikambanana kristianina ihany akory no tadiavino hojonoina hitondrana an'io zavatra izay ataony io, fa na ny fitondram-panjakana reny sehatra samihafa ao amin'ny fitondrana reny dia tadiaviny idirana daholo. Ary tsy izany ihany fa misy koa ireo fikambanana tsotra izay andefasan'izy ireo fanasana hoe hiara hiasa aminy. Dia zareo milaza hoe izahay dia misehatra ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fiadanana, mivoy an'izany izahay. Dia ireo ambany ireo ny anarana izay ahafantarana azy ao anatin'izany. Ka ity fiangonana ity ihany reny, ity fiangonana ity ihany reny, gaga mihitsy ary havana hoe nisy conférence natao tany Afrika tamin'izao fotoana dia nandefa solotena tany ny gouvernemanta malagasy, nanatrika tany. Gaga ianao, nefa io conférence io dia reto ilay fiangonana reto no mikarakara azy. Fikambanana conférence momba ny fandriampahalemana maneran-tany dia mandeha makany. Mila mitandrina fa tena misehatra amin'ny lafiny rehetrarehetra hatrany amin'ny politika io fiangonana io. Ary inona ny tena mahazava-doza azy? Ny tena mahazava-doza azy dia satria misy fitaka be vava ao ary misy lainga. Voalohany aloha dia izao. Rehefa manjono izy na rehefa mitady ilay olona ho any aminy izany dia misy fanontaniana izay apetrany. Fanontaniana mipitaka be ilay izy satria ambarany manao hoe ndry ve mazoto hianatra Baiboly, mazoto hianatra soratra masina ve ianao? Ianao raha kristianina nametrahana an'izany fanontaniana izany, ianao ve dia tena hoe tsy mazoto? Tsy maintsy hoe iny foana ny valin'izany fanontaniana izany. Ary eo sady dia ilazako hoe misy fitaka ilay izy satria tsy maintsy hoe ny valin'izay ho lazainao eo. Ary rehefa miteny eny eo ianao dia ho tazominy amin'iny amin'izay ianao rehefa avy eo fa tsy ho amelany raha tsy hianatra ny Baiboly io. Ny faharoa dia izao, misy fitaka ihany koa ilay izy satria mamboly karazana fisalasalana any anatin'ny sain'ilay olona izy. Ohatra fotsiny izany izao hoe ny magy
mba fantatrao ve fa ny zavatra nampianarina antsika hatramin'izay dia hoe telo laro amago ireo nefa rehefa jerevana amin'ny baiboly dia tsy izany akory ny voasoratra ao tsy misy an'izany akory eo hitanao zany raha tsy mianatra ianao tsy mahalala fa dia zay ampianarin'ny olona anao fotsiny no fantatrao sy heverinao hoe marina nefa be dia be mihitsy ny zavatra diso izay ampianarina antsika dia mila mianatra ianao ny dikan'izany ohatraohatran'izay zany le karazana voan'ny fisalasalana izay ataony ka zany voan'ny fisalasalana zany satana ny tena mpanao an'izany nanomboka atao amin'ny saidena dia izay no natonga ny olombelona lavo satria nandefasan'ny fisalasalana teo anatrehan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Manarakaraka an'izay izay tena zava-doza indrindra ao anatin'ilay fampianarana izay entiny dia ny fampianarana ny olona handainga. Tena amin'ny fiangonana dia mahazo mandainga ianao raha ohatra ka ilay lainga izay ataonao tsy manimba olona, tsy mamotika olona zany le lainga fa hiarovanao ny tenanao mba hahafahanao miroso amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ny fampianarana izay voizinao. Misy fampianarana izay lesona fahafito navoaka n'ireo le mpianatra tao. Niala manko nisy mpianatra niala dia mamoaka an'ilay izy. Io leson'ireo dia tehirizina be tsy azo avoakavoaka mihitsy fa mivoaka ihany ilay izy ary io misy roy izay ahafahantsika mamaky. Tanteraka zany alefako io lay fampianarana izay lazaiko hoe lesona fahafito momba ny hoe the wisdom of Haydn, zany hoe ny fahendrena ao amin'ny fanafenana. Rehefa manafina zany ianao dia fahendreny zany izy. Ary ny tantara izay entina namarinana an'izany dia tena ao amin'ny baiboly ohatra fotsiny zao hoe ny tantaran'i Jakoba, ny fahendren'i Jakoba hono endron'i Jakoba satria nandainga izy tamin'ilay resaka fizokiana. Dia ohatrany koa ny Rahabajanga nandainga dia ny fahendren'i Rahabajanga rehefa tonga ny mpisafitany tonga ny tao an-tanàna ny sava izy ilay mpisafitany dia nandainga Rahabajanga dia hoe zany natao hoe fahendrena. Dia tahaka an'izany koa ny Samsona rehefa melohan'ilay hafatesa ny Samsona dia nisy fangatahana nataony teo izay fangatahana ohatrany hoe ampitaka dia reny natao hoe fahendrena amin'izareo. Dia tahaka izany koa Samuela mpaminany nisy fotoana izy rehefa andeha hanositra ny Davida dia nifanena tamin'ny Saoly dia nanontaniany Saoly hoe aiza ianao dia hoe nambariny hoe andeha hanofanatitra dia hoe zany natao hoe fahendrena zany aminy. Dia itsopony daholo izay karazana lainga ao anatin'ny baiboly dia entin'izareo milaza hoe azo atao mihitsy amin'ny fotoana sasany ny mandainga. Ary ny vokatr'ilay izy hoentina hatrany amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy ilay izy hoe Jesosy Kristy sy mpianatra nisy fotoana Jesosy Kristy rehefa nitenenin'ny Petera ianao ny Kristin'Andriamanitra dia hoe aza teniteneny zany fa afenina dia izay le hoe fahendrena mihitsy ity manafiny ity fa tsy le manafina fa tena le mandainga mihitsy. Rehefa vakianao hatramin'ny farany le fampianarana zareo dia tena miresaka an'izany mihitsy izy hoe tena azo atao mihitsy le mandainga raha ohatra ka hoe tsy entina handratra olona le izy fa entinao ahafahanao miroso manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa antanianao izy manao hoe nareo zany mino trinité dia tena tsy salasala mihitsy izy tena hoe oui eo izy mandainga izy. Ary le lainga amin'izay fotoana izay dia tsy mampaninona azy mihitsy sady heveriny tsy fahotana mihitsy satria te hitondra anao ao anatin'ilay fiangonana izy. Dia ohatran'izany izy tsy misy zavatra azo inona intsony ny zavatra izay teneniny. Ary izy raha mihaino ny fampianarana izay ataoko ohatran'izao dia tonga dia en bloc fotsiny ilazany hoe teso daholo zany zavatra rehetra teneniny zany. Na dia rehefa avy eo resahako amintsika eo asehoko amintsika eo ny roy site officiel ny zareo mihitsy no jerevantsika dia amin'ny diso daholo izay zavatra teneniko eto zay fotsiny. Tsy mamenatra azy mihitsy mandainga satria efa ampianarina mihitsy izy hoe fahendreny zany wisdom of Haydn, lesona fahafito ao amin'io fiangonana io izany resaka hoe ampianarina ny olona handainga sy hanafinafiny zany. Ary le manafinafina dia amin'ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany zao ohatra ny anaran'le fiangonana. Rehefa miditra ao ianao na hoe antaniana zany le olona hoe satria izy miteny hianatra baiboly dia tsy maintsy izay foana ny réflexen'le olona hoe inona ny anaran'ny fiangonanareo dia tsy hiteny aminao izy ny anaran'ny fiangonany fa izy hoe ho fantatrao mindala iny ihany ny anaran'ny fiangonana. Izay le ambarako hoe misy mauvaise foi mihitsy satria aiza koa misy hoe olona ve noentina ho ana toerana anankiray olona dia hoe ho fantatrao mindala iny ihany le toerana, ho fantatrao mindala iny ihany le toerana hitondrako anao ny anaran'le fiangonana. Ary io anaran'le fiangonana io dia miovaova be mihitsy. Zany le mahatonga ana miteny misy fitaka foana ambadika le izy. Misy antony matoa io miovaova, misy antony matoa io tsy teneniny. Dia afenina daholo le izy dia hoe fahendrena mihitsiny zany, Madagascar, lanitra vaovao, tany vaovao, ziona, misy isan-karazany be le anaran'le izy. Any amin'ny tambazotra tserasera samy hafa any dia tena
présent be mihitsy ry zareo fa amin'ny anarana samy hafa zay tsy fantatra koa ry zareo reto fa de mody hoe miresaka Jesosy Kristy ao izy a de avy eo a rehefa miditra ao ianao a ay izy ihany ka ity zavatra ity de ohatran'izay ilazako hoe misy akinafinafina misy zavatra tsy mazava ao maizimaizina ry havana maizimaizina ary zany mihitsy rehefa tonga ao anao a de misy application omeny anao atao amin'ny telefônina anao toy izy hoe misy vidéo alefa aminao a de ny fampianarana de izao omeny kody ianao de iny kody iny a 2 andro ihany nafahanao mijery an'ilay izy 2 andro ihany nafahanao mijery an'izy fa rehefa tapitra ny 2 andro a dia tsy maintsy mena kody vaovondro anao vao afaka mijery an'iny vidéo iny de amin'ny voalohany ianao de fitahana mihitsy hoe tsy maninona fa adaptena amin'ny fotoananao le izy fa tsy misy an'izany fa afaka manao foana ianao nefa ianao rehefa manao rehefa aveo de iny meny an'ilay kodina vidéo anao 2 andro ihany ny fotoana omeny anao tsy maintsy ianao zany manenjika hoe mamaky sy miaino an'iny vidéo iny ary tsy vitany mamaky fotsiny fa tsy maintsy mandray atsoratra de io vidéo io tsy azo asehoseho olona mihitsy raha miditra amin'ny site officiel azy ianao zavatra vitsy ihany no hitanao ao fa tsy miresaka fampianarana be ao zany mihitsy izy fa afempenina daholo satria ohatra zany zao lesona fahafito the wisdom of Haydn zava-doza mihitsy ka le ampianarina de matahotra izy ho tsikerain'ny olona ohatran'izany izy de afenina tanteraka mihitsy a tsy azo abena fa tsy maintsy manao tatitra ianao de iny tatitra iny a hoentina any amin'ilay mpiandraikitra zay ohatrany hoe mentornao zany de iny no mijery tena mba nanaraka avy anao sa tsy nanaraka an'ilay fampianarana tao de minsista be mihitsy izy a ao anatin'ilay izy de lazaina hoe gratuit ane io e tsisy nenina fa tena omena mamaim-poana izy nefa rehefa tafiditra ao anao rehefa aveo miala amin'ny fiangonana manko anao rehefa aveo satria alahady maraina koa ny fampopivavahandry zareo rehefa aveo amin'ny voalohany anao lazaina hoe afaka mivavaka any amin'ny fiangonana roa foana ihany ka de sady mandeha mivavaka any amin'ny fiangonana ihany le olona amin'ny voalohany zany le tanora de aveo de makany ihany koa rehefa andavanandro mianatra baiboly sy ny toy izany na en ligne koa ny an'ny sasany fa rehefa aveo amin'izay a tsy maintsy hiala amin'ny fiangonanao ianao satria any misy fampopivavahana zay atao mihitsy manao fanamiana misy uniforme zay anaovana mihitsy ary mandoam-pafolo karena dikan'izay zany a lazaina fa gratuit le fampianarana fa rehefa aveo ianao tsy maintsy andovola ho azy ihany de matanjaka be izy a vokatr'izay hoe mandoam-pafolo karena zay ary matanjaka izy tena discipliné be mihitsy tena manery be an'le olona mihitsy tsy maintsy zao mba nanatrika conférence indray mandeha tao anatin'io a indroa moa fa tsy hoe indray mandeha fa nanatrika conférence indroa en ligne tamin'izay fotoana izay a fa nisy nanasa hoe mba andao pasteur de nanasa satria le namako akaiky lasa atao de mba mahaliana hoe inona ary ty zavatra naharevo azy ty fa tena ray andro mialohan'le conférence de misy miantso ianao de tena matanina mihitsy ny hoe zao avy ny tsy azo atao eo anatrehan'le caméra tsy mahazo mihetsika ianao tsy maintsy akanjo mihaja ny anaovanao tsy mahazo mihinana sakafo tsy mahazo metraka fanontaniana tsy maintsy sarinao mipoitra ao ny anarinao fenino ataonao eo ohatra tena hoe strict be inona ary ty zavatra ty strict be vitany mihitsy ny miantso anao ary zay mahatokana amin'ny teny hoe zay olona tafiditra ao tena vitany mihitsy ny hoe tsy maintsy mandoam-pafolo karena ianao satria efa hainy mihitsy le manisy an'ilay karazana pression de trahatra n'iny pression iny daholo ny ankabetsahan'le tanora izay tafiditra ao ary misy fitaka ihany koa amin'ny fomba fisintomana ohatra fotsiny zany zao amin'izao fotoana zao efa miova koa ny hoe mampianatra teny anglisy le izy ahafahanao mandeha mankany Corée ihany koa manao voyage satria any Corée atsimo moa no fobe toerana io fikambanana na le fiangonana zay ambarako eto ary ny zava-doza ary de zao rehefa miala ao ianao de rahonandry zareo andefasany karazana taratasy aty amiko de misy an'izany taratasy zany lettre avy any amina huissier mihitsy mampitahotra an'le tanora niala tao hoe raha mbola miditra ao raha mbola miresaka momba an'io ianao dia oentina ihany amin'ny fitsarany ianao fa efa fampitandremana ao anao zany ity taratasy ity de matahotra le tanora aty amiko manana an'izany taratasy zany raha ilaina de azo avoaka misy an'izany fampitahorana zany koa ataondry zareo ho an'izay olona miala ao anatin'ny fikambanana io ary raha mijerytsika ny karazana doctrine ny fotom-pampianarana zany zay ampianariny ao anatiny zany de tena mahavariana mihitsy ny nohon'ny olona le izy raha mijery zao ny any amin'ny site web zany io zany zao le site zay ameko antsika io ny zavatra anankiray zay resahany zareo zany ohatra zao zao maka fampianarana anankiray zao ity hoe the physical fulfillment of the prophecies of revelation io zany ohatrany hoe ny fahatanterahana
ara-nofo ara-fizika mihitsy zany ny faminaniana rehetra ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Dia ity fampianarana ity zao fofo ihany ilay izy fa misy andininy kely zany zao ovakiko amintsika zany zao io paragraphe faharoa io tonga dia adikako amin'ny teny malagasy dia hoe io faminaniana io izy dia nambara eran'izao tontolo izao nandritra ny 2 taona leo amin'ny bokin'ny apokalipsy zany ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra araka matetiky 7 ary tanteraka tsy nisy nampiana na nesorina tany amin'ny farany tany atsinanana tany amin'ny repoblika any Korea. Fantatrao ve zany? Zany hoe any Korea zany no tanteraka zay rehetrarehetra voasoratra tao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Zay zany no zavatra inony zareo aloha. Dia manaraka an'izay dia hoe amin'ny fotoana ahatanterahany zany izy dia misy olona iray izay nahita ny zavatra rehetra nanomboka tamin'ny apokalipsy toko 1 ka hatramin'ny toko 12 nefa tsy nampiana na nanesorana na inona. Izy no iraka Jesosy izay nirahan'i Jesosy ho vavolombelona ho an'ny fiangonana. Dia io lehilahy io ilay antsoina hoe Lee Man-hee izay mbola ho resahako any amin'ny faran'ity vidéo ity no lambarany zareo zany fa nahita na nehoan'Andriamanitra ny fahatanterahany bokin'ny apokalipsy iray manontolo. Dia itsika zao raha miresaka bokin'ny apokalipsy zany dia amintsika mbola misy zavatra be dia be mbola andrasana ao anatin'izany zao ny fiverenan'i Jesosy Kristy ny maraho an-lanitra. Amin'izany efa tanteraka efa tsisy zany andrasana intsony efa vita efa tanteraka zany efa tonga fanondroany Jesosy Kristy amin'zareo. Itsika zao ny amin'ny apokalipsy toko 20 dia mbola misy an'ilay hoe lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao. Amin'izany dia tsisy zany andrasana intsony fa io sisonji io no antsoina hoe lanitra vaovao sy tany vaovao, io ilay Jerosalema vaovao. Ary zay mihitsy ny fampianarana zareo. Ary eo amin'ny tapany farany zany zao amin'ilay fampianarana toy ihany dia misy an'ilay fehezanteny ry ambany indrindra manao hoe tsy maintsy miaino sy mino ny tenin'ny iraka izay nirahana mba ho voavonjy. Ny olona rehetra zany dia tsy maintsy miaino an'io lehilahy izay antsoina hoe Lee Man-hee io raha te ho voavonjy ary tsy maintsy mandray ny fanambarana izay nambarany. Dia izany ny anisan'ny fanazavana izay entiny eo. Ary izy manohatra tanteraka ny Trinité izy. Io ny site web dia jerevy daholo zany zavatra teneniko zany dia ho hitantsika hoe marina ve zany fa io lehilahy io ihany zany hono no nahalala ny zava-miafina rehetra tanteraka daholo ny zavatra eto anatin'ny testamenta vaovao. Tsisy andrasana intsony eo, tsisy zavatra andrasana intsony fa efa tanteraka daholo. Ny millénium aza ny arivo-taona zany amin'zareo dia efa tanteraka zany efa tonga zany millénium zany nanomboka tamin'ny 1984 ny millénium nanomboka teo zany dia niditra tamina era vaovao indray zany izao tontolo izao satria io taona io no taona izay ny foronan'io fiangonana izay ambara hoe Shincheonji Church io dia teo zany nanomboka hony ny millénium. Dia ohatraohatran'izany ilay karazana fampianaranao. Tsy tena mino izy ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy. Ary ny fanahy masina zany dia tsy manana anjara toerana mihitsy zany satria efa ilay rangahy io maka ny anjara toerana fanahy masina. Mikabary azy izy ao anatin'ny vidéo ao anatin'io site io jereo fa misy vidéo dia noho fa miteny anglisy fa isaka ny miteny izy dia God, Jesus and the promised pastor, zany hoe Andriamanitra, Jesosy Kristy ary ilay pastorana mpanantenaina. Dia tsy iza fa Lee Man-hee, ireo ny tena teraina, ireo ny tena isaorana. Io zany ilay ambara hoe Jaona vaovao izay tonga amin'izao fotoana izao. Dia izany ilay izy. Dia hitantsika ao anatin'izany fa rehefa miditra ao anatin'ilay fiangonana ianao izy tsy tonga dia hiresaka anao an'izany. Hoe izahay ty ane ka tsy mino ny fanahy masina io hoe miasa amin'ny olona rehetra ahitan'ny olona ny soratra masina fa ianao tsy maintsy miaino ny Lee Man-hee ianao dia izay commentaire ambarany iny no atao hoe marina. Izay ihany no marina. Fa ny an'ny fiangonana amin'izao fotoana izao jereo fa samy manana commentaire ny daholo dia tsy hita intsony izay marina. Fa ny antsika dia izao izay zany ny ambarany ny azy zany dia hoe izay ihany. Izay ambaran'io Lee Man-hee io ihany no antsoina hoe marina dia izay no antsoina hoe interprétation dia izay no inony zareo. Dia amin'ny voalohany ianao aloha resaka parabole zany hoe reny resaka fanoharana ao anatin'ny soratra masina reny natao hoe zava-miafina zany dia reny aloha no ambarany aminao iny natao hoe fanjakan'Andriamanitra Matthieu 4:20 sy ny toy izany. Reny aloha no ambaranao volana vitsivitsy ary tena enjana be ny fanadinana. Zay ny ambarako hoe misy pression be ilay izy satria ny fanadinana isondrotana dia izao tsy maintsy mahafeno isa 100% anao vao misondratra amin'ny fanadinana sasany.
dia eo mihitsy le tena hoe misy pression be le mpianatra rehefa avy eo mampalahelo satria mitaraina le olona rehefa avy eo hoe zahay io a mandana olona izay mpiasa-panjakana ambony tafiditra ao izy dia mitady ho arian'le olona ny asany fa hoe hifantoka ao anatin'io zavatra io izy ary maromaro mihitsy ny lasa manary ny asany maromaro mitady ala amin'ny fianarany fa satria mavesatra be le fampianarana dia ao dia te hoe za andeha hanao missionnaire andeha hitarika ny olona hoetseroa dia miala amin'ny zavatra be deaibe le olona vokatra io le fiangonana io ka mampitandrina antsika ary havana ity lehilahy antsony hoe Limanhy ity zany no ambarany zareo fa mpamina ny farany io zany dia raha mijeritsika ny asan'ny Jaona 4:12 raha milaza Jesosy Kristy hoe ho avy ao izy andeha ao izy ka haniraka aminareo ny mpananatra ny fanahy izay irahako izy dia amin'izareo io mpananatra io le antsoina hoe advocator le hoe parakleto dia tsy inona fa ilay Limanhy io fa tsy ny fanahy masina mihitsy io izy ny ampianatra anareo ny zavatra rehetra io no ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary io Limanhy io amin'izareo dia Jaona vaovao izay toeran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary lay anjely ao anatiny ao mihitsy zany Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary lay anjely dia izy ka ny fiainona ny teny izay ambaran'io lehilahy io zany dia izay no atao hoe fahaterahana indray satria ny teny izay ambarany vavany no antsoina hoe voan'ny fiainana dia rehefa miaino azy zany le olona dia miaino nandray le fiainana zany izy nandray le vo izy ny vo izy dia ny tenin'Andriamanitra ka ny teny izay ambaran'io lehilahy io indray zany no antsoina hoe vo ka mandray an'iny ny olona dia manomboka eo zany miteraka ao anatiny ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'Andriamanitra aminazy efa tonga Andriamanitra efa nidina efa eto amin'izao tontolo izao Jerosalema vaovao tsisy andrasana intsony fa efa tanteraka daholo ny zavatra rehetra anatin'ny testamenta vaovao tsy misy intsony itsika zao mbola misy hoe fitsofana trompetra tsisy an'izany intsony jerevy le site officiel atao fa efa tsoka ny trompetra efa vita daholo ny zavatra rehetrarehetra aminy efa vita daholo ao amin'ny baiboly ao amin'ny Matthieu 4:20 dia misy tenin'i Jesosy Kristy hoe ho avy izy zany dia hoe hanangona ozy izy ny olona izay hovonjena hanangona izy dia ny zareo efa zao le fotoana fanangonana zao efa manangon'Andriamanitra le olona hovonjena amin'izao fotoana zao fa efa tsisy an'izany hoe Jesosy Kristy ho avy zany intsony zany rehetrarehetra zany ry havana izy ary ny fomba fijerin'ny kristianina sy ny fiangonana amin'ny ankapobeny dia Babilôna ireo fiangonana amin'izao fotoana rehetrarehetra reo diso daholo reo tsisy makanana an-danitra zany reo na anankiray ara fa zareo ihany no manana ny marina ary diso daholo satria efa namadika an'Andriamanitra izay ny filazany azy manana voan'ny Satana raha vao ianao miady hevitra aminy dia zay manana voan'ny Satana ianao ao anatin'ny aiziny ianao fa na ny fariseo no ao anatinao ohatraohatran'izay zany ilay etikety izay anambarana anao ary ny pastera moa zany dia efa zay mihitsy false prophète mpamina ny sandoka daholo manambady ny Satana izay no iantsony azy ka raha teo afaka zany dia tsy maintsy miaino ny fampianaran'ny Limanhy sy ny fampianarana izay entina efa mba niaino ny fampianarany ihany aloha fa dia tena petatoko be mihitsy le faminambarana n'le soratra masina ao anatin'le izy tao anatin'le conférence izay nambarako tamintsika teo petatoko misy maro be ny malagasy hitako tao anatin'izay conférence en ligne izay ka eto ary havana ety ampamaranana dia te hitaonantsika kristianina hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroponinahitra fa Jesosy Kristy dia efa niteny any Matthieu 4:20 ihany 4 dia ozy manao hoe mitandrema fa andrao hisy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy maro no voafitany le maro no voafitany dia zany mihitsy ny reharehan'zareo hoe 100,000 personnes nandray nivoaka tamin'ny taona 2022 iny sa tamin'ny taona firy hoe niaraka nahavita fianarana indray nahavita fianarana dia reharehany mihitsy zany maro no voafitaka ary na dia ny olom-bao fita aza dia maro ny lasany ka ianao izay mandre an'izao fampianarana izao ho Jesosy hoe mitandrema ozy izy mitandrema fa sao voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako ry havana tena andro farana izao ary betsaka loatra le karazana fampianarana izay miparitaka ka mba fidividio ihany re ny zavatra izay noho ny sofina raha ohatra ka misy olona mitaonanao izay namaranako azy raha misy olona mitaonanao hoe hianatra baiboly tsy na hianatra baiboly ary ivelan'izay fiangonana efa misy ianao sy efa fantatro amin'izay hatramin'izay fa fiangonana vaovao mihitsy dia tena miteny aminao fa aza makany fa rehefa tsy voavonjy hatramin'izay ianao amin'izay fiangonana efa nisy tao dia tsy ho voavonjy ianao zany izay nitikany fa raha mbola izao ndray vao hitady fiangonana vaovao mihitsy dia efa tena tsy fahatakarana ve
sady tena hoe inona loatra mahatonga antsika hoe mandeha make tsy dia mandeha makeroa dia voataonany olona mijoro tsara mihitsy ianao fa aza manaiky ho tomtomin'ny olona fotsiny izany dia hoe andeha fa tena matanjaka ny fotoamany ary tena misisika tsy miato mihitsy izy ary mihevitra mihitsy izy tena fitiavana anao any andao mba ohatrotrotro fa ianao koa mila mijoro tsara mihitsy ianao ary raha olo tianao arany hoe lasany dia tena mihevera tena fa tiako aloha tsara mambarako ihany ty hoe inona ny tokony atao raha misy efa lasany zany vavaka ry havana be deabe no nijoro vavolombelona fa rehefa tena nentina mbavaka le olona fa tsy hoe nanaovana adanina be zany fa nentina mbavaka niala ho azo tao ihany fa nisy zavatra hitany ho azo tao ihany tao nampahitan'Andriamanitra azy ary be deabe ny miala tena betsaka ny miala fa raha onany zareo tsy hiteny dia soa ihany moa fa misy ny sehatra ohatra hoe ahafahana milaza sy miresaka dia izao apartao ny vidéo toy izao mba ahafahantsika miaro ny fanahin'ny olona maro tsy ho lasa ao anatin'izany. Mahereza ry havana ho an'Andriamanitra rirany voninahitra. Amen.